Ireo candidat irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao izay tazana teny Ambohiba Androany moa dia saika nankasitraka ny fisian'ny fanomezan-toko ho an'ny fifidianana izay naroson'ny Bianco avokoa. Tao anatin'izany ary dia efa nisy tamin'ireo candidat no nametraka sady nisoniany tao anatin'izay fanomezan-toko izay. Fanazavana azy. Ao anatin'ny programanay tsy misy hitako hoe mihoatra no izay nambara teo azy ao anatin'ny programanay ny amin'ny fotosona amin'izany hoe mampangarahara ny fitantanana ny marina sy apahitsy ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena tsy misy ary azo rehetra ataony makan'izany fa efa ao anatin'ny programan'asanay zany ka fireneva tsy misy olana misy dia misaotra ny Bianco aloha mba manaparitaka an'izany ho an'ny candidat rehetraretra. Tany nametraka ny dossier moa ny tenako any dia efa nilaza fa anao an'izay miampitsy ny candidat officiel azy zava-dehibe ny Anso Bianco iverina fa misy soatoavina maro izay tokony efa hananana izany hoe candidat fa fampatsiahivana angamba n'iny zavatra tiana marihana fotsiny dia ny hoe le soatoavina teo izay ho ampiarina rehefa lany ianao fa ankehitriny zany tsika hiditra ao anatin'ny campagne zavatra tianay hisintomana ny sain'ny mpandraraha ara-politika maro sy ny sehatra naza fa tsy miankina ohatrany tony dia ny hoe andinihana koa iarahana amin'ireo candidat ireo ny fomba indrindra ny vola hoentina manao an'izany campagne izany sy ny toetoetra tokony hananana amin'izany campagne izany. Amin'ny manokana aloha reny voalaza Bianco rehetra reny ankabeazany dia efa voalaza ao anatin'ny programanay ary izay iverinay fatao rehefa tonga amin'ny fahefana izay satria izay dia manisy raha tsy mipetraka amin'ny tena gouvernance sy ny état de droit tsisy zavatra valina mihitsy ary izay ny olana sy nampandehan'ity firenena ity roa ny dimapitoana azy ka reny izay nanaovanay sinoan'ilay engagement teo satria efa ao anatin'ny programanay misy zany anao sy ny avy hatrany satria amiko zavatra tokony hipetraka izany ary naveriko teo tamin'ny anao dia hoe ny filohan'ny firenena zany angeny tokony ho jiry voalohany izy ary faharoan'izany tokony hiezahany ny zavatra mametraka tahaka izao izay tena ilain'ny firenentsika aloha izy ary nahatonga na irosaka raha dia ny hoe sao dia mba misy zavatra tokony hodiovina any ambony any tokony aloha dia efa nanao sinia fa ela be mihitsy fa mba tsara koa moa hoe alohan'ny manao sinia mba mamaky tsara satria nisy tafatarana kely fa mbola tany amin'ny sodranandrayanay koa tany fa tsy mbe tsy hitako mihitsy angamba ny zavatra hoe mety hahatonga tsy hanao sinoany io fa momba hoe mba fanajana ny Bianco zany satria izy naka fotoana mba nanao nanoratra ny tsara mihitsy ka izay koa tsy maintsy mba mamaky tsara zay vao manao sinia zay mba manalanja ny sinia zay fa tsy lesony fotsiny amin'izao tsisy lanja zavatra goavana be io fa tsy azo ataotao foana fa zavatra efa voasoratra ao amin'ny vakiparetananay ao amin'ny projet de société nay efa odolo reo izay zany mahita hoe mety zany le izy ary azizany hoe le initiative-ny Bianco mihitsy ny ason'ny candidat rehetra anao ny engagement zany hitako hoe tokony natao aminay zany efa mifanaraka tsara amin'le principe nay mihitsiny izay mantsy ao anatin'ny refondation totale de Madagascar ao anatin'izay refondation totale izay misy ny ady kolikoly sy ny bonne gouvernance dia vetrika hoe mifanaraka tsara amin'le foto-kevitra ijoroanay dia